Raha kitsanga antsika dia akaiso ny baibolinao dia mitsangana ambony ny baibolinao. Dia avereso mamaky izao Jehovah Andriamanitra raha nanomena ny baiboly ianao ho teninao. Marina ny teny voalaza ny baibolinao, eny ny teny voalaza ny baibolinao, aina ny teny voalaza ny baibolinao. Raha ndray toriteny izay androany izay voaraiky fa anaty baiboly dia aoka hitondra aina sy hery vaovao amin'ny fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sika rehetra anao hoe amen. Diteka mahafoan'i Jesosy ianao. Eto na zay ny fiangonan'ny finoana rahavantsika izay mahita any amin'ny internet any tonga sotra amin'ny fiangonan'ny finoana sita ny fiangonan'ny finoana. Androany dia iresaka aminao fitiavana. Raha lasika anabavy raha mamaky ny baiboly fampidingana ihany zavatra hoentiko aminao ankehitriny dia izao zavatra hitako ao. Misy karazan'olona sain'Andriamanitra tiava. Fa milohan'izay dia hoy izy hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Voalohany indrindra tsy maintsy tiavana dia Andriamanitra. No faharoa dia hoy izy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny fahatelo dia hoy koa izy hoe tiavany fahavalonao mivavama izay manenjika anao. Raha lasika anabavy io miaraka amin'Andriamanitra zany dia izao ny olona rehetra dia tokony ho tiavinao. Amen. Amen. Menina mihitsy ve zany sa tena menamena kely. Raha lasika anabavy gariny loatra raha mialohan'izao fankalazana ny fahitaonany aniversera antsika izao raha izy zaka aminao fitiavana. Sisy raha navavy anaraka loatra hoe toko fitiavana tamiko pastor Raitso fa izaka aminao fitiavan'Andriamanitra ary. Amen. Hoy lehilahy anankiray naika tamin'ny farany izy telo aleo ny farany resaka. Zao na fatelo ambin'ny folo andiny fahaefatra amin'ny telopolo sy fatelo ambin'ny telopolo. Zao na filazan'ny tsara zao na fatelo ambin'ny folo andiny fahaefatra amin'ny telopolo sy fadimy amin'ny telopolo. Resaka fitiavantsika atao. Zao na fatelo ambin'ny folo andiny fahaefatra amin'ny telopolo sy ny fadimy amin'ny telopolo. Zao maka ten'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aoko ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fampianatra anareo raha mifankatia. Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo kosa. Eny aoka tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Fa raha mifankatianareo izy dia izany no ahafantaran'ny olona rehetra fampianatro ianareo. Raha lasika anabavy malala zany ro tsika resaka aminao fitahina, zay tsika resaka aminao fanambinana, fa zany ro any resaka aminao fototra maha-kristianina anao. Raha lasika anabavy ny tompo dia laza hoe didy vaovao no omeko anareo. Tsy nilaza izy hoe mba manafatra anareo raha azo atao. Zany hoe lazainy. Tsy nilaza ny tompo hoe ore olona ny tena mba tsara dia izao mifankatiava. Fa ny tompo dia nilaza hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiava anareo. Eny aoka tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiava anareo kosa. Raha lasika anabavy ny tompo tsy nangataka hoe ore olona mba mifankatiava. Zany ve nataon'ny tompo? Tsy nangataka ny tompo hoe mba mifankatiava. Fa zao zavatra nytenen'ny tompo tamin'ny olona. Ore olona didy no omeko anareo. Didy ny fifankatiavana. Didy zany hoe ny mifankatia raha kristianina ny teny dia tsy maintsy atao. Teny ankeno kaikanao didy tsy maintsy hoe ny kristianina rehetra
dia tsy manana safidy fa tsy maintsy mifankaty izy. Tsy manana alalana ka lasaka navavy eo. Ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mahay makahala. Ny fanahin'Andriamanitra nomeny anao dia fanahy fidy, fanahana fitiavana. Tsy mahay makahala rehefa fanahy nomen'Andriamanitra anao. Na ny fahavalonao ary tsy ny makahala azy. Mandidy Andriamanitra hoe didy vaovao no omeko anareo. Mba fantaniko aminao, misy olona tsy tianao ve? Mantaniko enao kaikanao hoe misy olona tsy tianao ve? Garasika navary, vao nanomboka ny afatra androany dia nizaka taminao hoe amin'Andriamanitra anankitelo tsy maintsy tiavana. Tiavan'Andriamanitra, tiavany namanao tahaka ny tenanao, ary farany dia tiavany fahavalonao. Izany hoe raha vao kristiana ianao, ilay fanahin'Andriamanitra ao anatinao dia tsy malala fa tsy fitiavana izy. Tsy malala fa tsy fitiavana izy. Sako foana rahalana inagazavy-tsalama miteny amiko, izany foana zavatra veriny amiko pastera, fitiavana aozy izy. Na miteny olona pastera, mba tenenao fitiavana, io izy, izany foana teneny amiko. Fa androany rahalana inagazavy-tsalama apetraka ato anatin'ny fiangonan'ny finoana. Fa ny mpino anatin'ny fiangonan'ny finoana dia tsy maintsy mifankaty. Tsy maintsy mifankaty. Amen. Garasika navavy eo, ilay fanahin'Andriamanitra atao anatiko dia tsy mahay makahala anao. Tsy mahay mifaninana aminao. Raha hoentin'ny fanahin'Andriamanitra, raha tarihy fanahin'Andriamanitra, dikan'izany tokony ho tianao aza. Enao koa manana ilay fanahin'Andriamanitra izay mitovy amin'ny atao anatiko, dikan'izany tokony ho tian'ny olona eo akaikinao io ianao. Raha lasika navavy izao zavatra lazain'Andriamanitra hoe didy vaovao izy nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Raha mandinika an'io teny io dia izao zavatra hitaka. Andriamanitra dia tsy miresaka sentiment, tsy miresaka fihetseham-po hoe tena je t'aime moi non plus. Tsy resaka fientanam-po, tsy resaka fihetseham-po tenenin'Andriamanitra. Fa zavatra tenenin'Andriamanitra dia action. Esika amin'ny tenenin'Andriamanitra. Afaka misafidy ianao raha fientanam-po ihany na tsy mety amiko ihany na mety amiko. Fa amin'Andriamanitra tsy mangataka aminao hoe mihetseham-po ianao, manana fientanam-po amin'izany. Fa amin'Andriamanitra dia esika amin'ny tediavana. Didy vaovao no hifankatiavana. No nomeko anareo izy dia ny mba hifankatiavanareo. Raha tohizako ilay afatra dia izao. Action izany tediavan'Andriamanitra. Action, marina sa tsy marina. Esika amin'ny tediavan'Andriamanitra ho amin'ny olona tsirairay avy mba ho tiany ao akaikiny. Izany hoe mba hanao esika maneho fitiavana. Esika atosiky ny fitiavana. Mena, raha lasika navavy. Elo tsara. Elo tsara. Raha tia dia mihetsika. Ny fanahin'Andriamanitra atao anatiko io dia fanahy tsy mahay makahala. Dia izao zavatra lazain'i Jesosy elo tsara fa tia ilay secret-an'ilay afatra. Ozy izy Jesosy hoe eny aoka tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany hoe Andriamanitra zany rehefa nandidy ny kristiana hifankaty dia tsy niteny izy hoe nareo fankatiava arak'izay tianareo. Fa ho nanome modely indray Jesosy. Ho ana kristiana dia nanome modely Jesosy hoe nareo izy izy aoka nareo didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Aoka tahaka ny nitiavako anareo no mba hitiavana hifankatiavanareo kosa. Izany hoe raha hifankaty amin'ny mpiara-belonako aho dia tsy amin'ny modelina fitiavana fa amina modelina fitiavany Jesosy. Ao anaty fiangonana zany dia tokony misy modelina fitiavana anankiray dia ny modelina fitiavany Jesosy. Ahoana modelina fitiavany Jesosy? Jaona 5:12 andiny 12.
5:12, 2:12. Ragaitsika hatramin'ny 13:12. Zao laha izay tenaandriamanitra izao no didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. 2:13. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ilay modely omeny Jesosy zany dia izao, modely manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Raha vavy eo, ny modelinao zany dia modely manolotra ny ainy amonjy sakaizany. Inona moa dika zany teny zany? Le izy koa tsy hoe tena andeha dia hoe vonoko hoe samby hoe tena andeha amonjy ianao hoe fa raha vavy, io teny namarana Jesosy io teny farany lavitra indrindra amin'ny fitiavana. Teny kelikely hoe farany lavitra indrindra hoe farany lalina indrindra amin'ny fitiavana. Ny olona zany rehefa tia dia tonga vinana hatramin'ny hoe manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Raha raisina amin'ny teny tsotra zany, amin'ny teny frantsay dia hoe mahavita se sacrifier mba hamonjy ny sakaizany. Zay marina zasa tsy marina. Ny tena fifankatiavana kristianina zany dia manolotra ny ainana hoe mahavita se sacrifier amonjy ny hafa. Raha lasika vavy raha raisina amin'ny fotoana ankehitriny dia inona ny dikan'izany afatra zany? Raha lasika vavy eo marika fa tia ianao dia tokony mahavita sacrifice ianao amin'ny olona ao akaikinao. Zay raha raisina tsotra ilay izy. Mahavita sacrifice ianao. Dikan'ilay sacrifice dia na hoe mahavita mahafoy ianao na inona ho an'ny olona ao akaikinao, tsy hoe mahafoy volo. Fa raha ohatra ka misy zavatra mahatezitra anao ohatra ataon'ny olona ao akaikinao dia mahavita amin'izay sacrifice ianao ny tenanao hoe tena zany na mahatezitra ty olona ty dia izao sacrifieko ny fahatezerako mba hananganako azy. Amen. Kely dia kely, tsy vitsy dia vitsy ny amen. Amen. Fa zany ka lasika vavy, zany no antsoina hoe fitiavana. Ny fitiavana dia izao, na diso arasoa eno tsara, na diso arasoa zany manana marina dia izao. Satria ny fitiavana dia mahavita manolotra hatramin'ny ainy ary mba hamonjeny ny sakaizany dia izao. Mahavita amin'izay sacrifier ny tenako mba hanarenako andrasoa. Amen. Zany laza aminao hoe raha zany toe-poso-toe-tsaina izany no anana ny fiangonan'ny finoana, lasa lavitra ny fiangonan'ny finoana. Ary zany mahatonga anay anio mizara zany afatra zany atao amin'ny fiangonan'ny finoana. Hoe ny olona atao amin'ny fiangonan'ny finoana raha lasika vavy eo, mora kely ny fanometsiny. Fa tsarovina lasika vavy. Raha te ity olona iray ianao amin'ny fitiavan'i Jesosy dia aza vela misy fahavalo miditra eo anelanelanao sy ilay olona. Raha Satana nomenao sehatra eo anelanelanao sy ny olona anankiray, raha meko sehatra Satana eo anelanelanao sy pasteur Ery, zany laza aminao na oela na oaingana horavany firahalainay sy pasteur Ery. Ary ny problema ao anatina fiangonana raha lasika vavy ankehitriny dia izao. Tsy amenenao fa niditra teto ianao ve androany. Na tsy ary tena ve anao niditra teto hoe tiavina hoe tiana sa tsy tiana. Na tsapa-tena ve anao tena soritsika tena marina eno tsara. Ny ankamaroan'ny fiangonana ankehitriny dia lasa routine ao anatina fiangonana. Miditra, itomba miditra dia mipetraka. Dia tsakaikety ao anatina fiangonana nefa misy olona fanondrom-bolo. Marina zasa tsy marina. Raha lasika vavy eo, misy olona miditry ny fiangonana izy, fa tsy mahatsapa n'inona izy tafiditra ao. Petraka izy. Dia zay. Alelao! Alelao! Alelao iakatra ny finoana alelao! Aleluia! Nena! Fa zao anefa. Andriamanitra tsy miantso anao hiditra ao anatina ambiance. Fa tena kely akaikinao tsy ambiance fa dia diavolo tombo hoe. Ao anatina fiangonana raha lasika vavy, tsy ambiance dia diavolo tombo.
fa fitiavana. Amena. Mora kely miditra ao anatinao ambiance. Fa ny zavatra tediavany tompo dia izao vao metra ny olona anankiray dia mahatsapa fitiavana izy. Amena. Fanontaniako aminao ary tsy hamely anao ary mba todio kely enao io olo akaikinao io e. Ny raha ratsy mahazo manararoatra eto a. Todio kely olo akaikinao io. Mba anontany anao ary nahatsapa ve ianao fa nampita fitiavana tany aminy androany? Dia mba anontany anao ary efa mba mitodika tamin'ny tao aoriananao ve ianao androany? Sa hoe any ivoky ianao sa? Karazana-vavy io. Enao dia tediavin'Andriamanitra idégager fitiavana. Ho mpanome fitiavana. Ny olona rehetra tia ho fitiavana daholo. Tia handay fitiavana daholo ny olona rehetra. Ny problema na tokantrano korotana dia tia ho fitiavana tao. Marina zany sa tsy marina? Ny problema na fiangonana mikorotana koa dia misy olana fitiavana ao anatiny ao. Raha vavy eo, raha tsy tiantsika hikorotana ny fiangonantsika, raha tsy tianao hikorotana ny tokantranonao, ny solution dia izao, aza mitaky fitiavana fa tongava olona mpanome fitiavana ianao. Amen. Vao miditra ny fiangonana zany ianao dia tokony mahatsapa tena mba misy fitiavana ty fiangonana ity a. Marina zany sa tsy marina? Raha mandinika ianao ny fiangonana ankehitriny dia lasa tahaka ny supermarché. Lasa tahaka ny tsena. Miaraka miditra ao daholo ny olona rehetra, raha misy olona mifankafatana dia mifampiarahana. Fa tsy mbola nahita olona tsy mifankafantatra ianao ka mifampiarahana tao anatina supermarché. Marina zany sa tsy marina? Tsisy olona tsy mifankafatana mihitsy ka tonga avy azy dia tahiritra. Leloia! Dia mandinika ianao. Dia lasa tahaka izay ny fiangonana ankehitriny. Vao miditra ny olona dia izay mifankafantatra ihany ny fampiarahana sy fanonona fiadanana. Ka tsy izany hoe niainanao androany. Miditra teo ianao izao a. Fanontaniana ary, iza ny araba olona niany? Ianao ihany? Iza ny araba olona ny ohatran'ny 10 androany tsangamo tanana? Ny ohatran'ny 10 a? Fanontaniako aminao, fa manina ary ny sy ny ohatran'ny 10 ny olona narabainao? Satria tsy mihoatra ny 10 ny olona fantatrao sy miresaka aminao akaiky. Ny ankamaroantsika ireny ary izay nanangan-tanana, ny antony arabanao olona ny ohatran'ny 10 dia satria nitenenin'ny madame Ante hoe mba arabao kely eo akaikinao dia narabainao teo akaikinao. Fa raha tsy miteny izy, mety samy tena samy maka ny ligne ny samy maka ny couloir ny raha vavy eo, ny fiangonana tsy sehatra tahaka izany. Fa ny fiangonana dia sehatra hifankatiavana. Raha tsy mahatsapa fitiavana ny fiangonana ny olona, aiza izy mahatsapa fitiavana? Ahoana ny fomba eritreretan'ny olona hoe mbola rameny hatsapa fitiavana izy? Na ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra izay Andriamanitra fitiavana azy, tsy mahatsapa izy. Tao tsika mba mangataka anao a. Mba feno kely olona akaikinao miteneny hoe tena tiako ianao arotoa. Amen. Amen. Galasika vavy eo. Zao lazaina lehilahy anankiray. Eno tsara. Zao lazaina lehilahy anankiray. Napoléon Bonaparte ny anarany. Zao ny zavatra lazain'ny Napoléon Bonaparte. Na tsy tadidinao ny anarany misolana. César ozy izy a, na hoe Kaisara Aga Khan ozy izy a, olona tena mpanjakana natanjaka be zany. Farao ozy izy, César Khan Farao, dia samy nanangana fanjakana daholo. Ary ny fanjakana natsangany César Khan Farao dia fanjakana farany izay nahely. Fa zao a rava daholo ankehitriny. Fa ny fanjakan'Andriamanitra kosa ozy izy
dia natsangana teo ambonin'ny fitiavana izay mampahitra azy ankehitriny. Raha lasikana vavy eo, raha tiatsika ahitra ny fiangonana, zavatra ilaina ao anatin'ny fiangonana dia fitiavana. Amen. Ary ny fitiavana dia izao, ny fitiavana tsy émotion, sentiment. Fa ny fitiavana dia fanomezana zavatra ilain'ny olona anankiray. Fanomezana ilay zavatra men'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray, izay tadiavina ilay olona anankiray ao akaiky koa. Izay no natsoina hoe fitiavana. Raha lasikana vavy ny afantarana hoe ty dia izao, na manao erreur ilay olona anankiray dia samy manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Ny olona ty raha lasikana vavy tsy mifanenjika, fa tena kely fekina tsy mifanenjika hoe. Fa ny olona ty inona nataony? Mifanangana izy. Manomboka androany raha lasikana vavy. Fa angataka anao amin'ity zavatra iray ity manomboka androany dao ny fiangonan'ny finoana atao hoe fiangonan'ny fitiavana. Amen. Fiangonan'ny olona mifankaty ny ao anatiny ao. Raha vao miditsy ny olona dia andao atao mahatsapa zavatra anankiray izay tena ato Andriamanitra. Sotra ny fanaovana an'izany. Vao miditsy ny olona anankiray, ny olona izay ao akaikiny ao dia manome fitiavana azy. Manome endrika fitiavana azy. Raha misy olona lavo atao anatin'ny fiangonan'ny finoana, tsy misy mahazo mitsakana ny ray azy, fa andao areniny izy. Amen. Aza mifaly amin'ny fahala vondrana anao, na aza mifaly amin'ny fahala vondrana vavinao. Raha vao mahita zavatra ianao, ny olona manam-pitiavana dia manome tanana izy, manolotra ny aina izy amin'ny monjy ny sakaizana. Ary izany ny fiangonan'Andriamanitra. Fa tena kely akaikinao izany ny fiangonan'Andriamanitra. Manomboka amin'ny fotoan'androandroany, fotoan'androandroany, ny fiangonan'ny finoana dia fiangonan'ny fitiavana. Vao miditra ato anatin'ny fiangonan'ny finoana ny olona dia aoka izy atsapa fitiavana. Misy olona izay mba andro tsaroko tena zaraiko aminao ilay izy. Tato am-piangonana dia za zatra hoe rehefa fampiarahaba zany dia za zatra manoloka rahalahy. Taloha zany. Fa rehefa vehivavy tahito tonga tamina lehilahy anankiray tahitoko rahalahy zay izy mitaky farany tato am-piangonana. Satria nahoana ilay olona teo akaiky n'olona ataoko bisoa dia izy tsy nahazo biso masina. Dia nampianariny tompo rehefa avy eo, nampianariny tompo rehefa avy eo. Tsy nieritseritra mihitsy hoe lehilahy dia hitady an'izany, fa zao raha lasikana vavy, ny olona rehetra ke mitaky fitiavana daholo. Teny kely akaiky mitaky fitiavana daholo hoe. Zay mahatonga za pastora itsonga za Fimandratra, ny olona manodidina anahy rehetra dia manomboka mahita ny zavatra ity. Za rehefa fampiarahaba ka mbola azoko atao mamino dia mamino ahy. Manomboka androany ka lasikana vavy atao fiangonan'ny finoana. Tsara ny tananao, madio ny tananao. Fa vao miditsy ianao dia mba siofihina masina. Amen. 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 Manomboka androany dao arenina izay lavo rehetra. Tena keto akaikinao dao arenina izay lavo rehetra hoe zay miditra sisy mitsara fa zao mena fitiavana izy. Amen. Voarainao hoe niafatra androany. Tena voarainao hoe niafatra androany. Ka na iza mitomany avy any ivelany any, zaraitsika fitiavana. Aza tia mitaky fitiavana. Fa ianao tsy natao hitaky, fa natao hanome fitiavana. Andao araveritsika ankehitriny, zarao fitiavana ary ny olona manodidina anao ankehitriny. Tsangana iaraky itsangantsika tompo, izay mipetraka rehetra dia fampisara fitiavana tsika. Tena teneny fily izy teny hoe tia Jesosy tsika hoe misy olona tamireo vao niara-taresamy dia miasa mivady. Fa zarao fitiavana androany. Menina. Ny olona manodidina anao hoe zarao fitiavana be. Fa mila fitiavana ny olona rehetra. Ary fiangonan'ny finoana dia mizara fitiavana. Mangataka ny fiangonana miala toerana misy azy daholo ankehitriny. Mangataka ny diakona miala toerana misy azy daholo ankehitriny. Ho any anatin'ny olona tsirana avy azy. Taontsika efa mizara fitiavana.
Menina! Grupo de hoje, amanhã, tu é da hora. Fotoanan'ny finoana. Atolotry ny fiangonan'ny finoana.